mikasika kosa indray ny mety fanovana ny lalam-pandriana dia manohana izany fanapa-kevitra izany ny antoko teza. Ity antoko ity ihany koa dia mitaky ny fametrahana ny fotsiny demokrasia mialohany tena irosoana amin'ny fifidianana. Manohana ny fanovana ny lalam-pandrenana ny antoko teza, tariny Rakoto Ambo Jean-Louis, ny lalam-pandrenana ny fandimby dia nanome fahefana be loatra ny filoham-pirenena, vokany mahazo tombony hatrany amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena amperinasa. Tsy ilaina akory manao élection zany raha tsy miova ireo, ary miova tenerana tsara erahana manao les recommandations de la République. Raha jerenao ohatra constitution ny fitondrana amin'izao fotoana izao tady ao laim-panahy anambomboatra kely an'io constitution io mba ahafahany jany eo amin'ny fitondrana sady manomana ny élection tady ao laim-panahy ao amin'izay izy dia anamboatranao retosy kely an'io constitution sisy tsy fanafodiny mihitsy zany fa ny fanafodiny manova an'le constitution mba hifanaraka tsara amin'ny filan'le firenena. Satria ny asehoko anareo zao mahagravy be ny constitution zay mifandimby teto fa dia ny filoham-pirenena lehibe ny mpanatanteraka izy, le chef suprême magistrature izy, chef suprême ny forces armées izy, lehibe ny mpanatanteraka amin'ny programmany izy mpampiasa ny volam-pirenena, fa lehibe ny mpanao contrôle ny volam-pirenena koa izy. Le système de contrôle eto amintsika tsisy mandeha amin'ny lôna ray izy dia ny vokany banaka be le harem-pirenena, le volam-pirenena ho an'izay au pouvoir dia lasa mivokatra izay zavatra zay lany foana izy satria manana moyen financena ny antokony, manana moyen financena propagandiny, lany foana izy akoatra ny fampiasana amin'ny prérogative de puissance publique samihafa. Dia zay hafa rehetra tsy manana moyen, tsy manana prérogative de puissance publique dia haingotsehitra fotsiny amin'ny élection. Mitaky ny fametrahana ny fototra ny demokrasia mialohan'ny irosoana amin'ny fifidianana ny antoko teza, izany dia mba ialana amin'ny krizy miverimberina ary ny fiofampitantanana ao anatin'ny herisetra.